Zareo hoe mike fa le olona nohon'le zay fa masikoro zareo miteny dialecte mitovy am'le mihira ohatra ny atao miteny ohatra masikoro manao kolotsaina masikoro fa izy fotsiny a tsy manakara-panondro tsy de mitafy loatra miaina tsy mamboly fa mivezivezy de mizery toerana misy olo de fa ialany tsy tiany mihitsy le fiarahamonina étranger fa mitondra herisetra satria mieritreritra izy fa mbola misy foana fanjanahantany hatram'izao tiako resana za masikoro za tsy mikely any anaty ala zay manko tsara mazava fa ny anarany tarika no nataoko mikea satria le mikeny eo amin'ny 15 kilomètre eo amin'ny tanànana eo andrefany eo le ala mikea tsy lavitra zay le izy de za moa zany tsy hoe tena hoe mpiariny mikea ny engagementko e fa za fotsiny nankan'le anarana hoe nataoko anaran'le tarika satria fantatro loatra le tantara satria mamanay mipetraka antany eviny tsy lavitra n'le ala misy mikea kolotsaina mikea mitovy amin'ny kolotsaina masikoro tsy misy angalana tsy misy anampiana zany hoe masikoro ihany no mipetraka ao anaty ala zany satria masikoro de za zany olo mpamboly mpiompy de anaty ala mpihaza zany zay masikoro mitantara mivolagny raha mazava le mpanjamanaza. Teorako eto vao azonao atao hoe resadresahana fohifohy ve ny mikea tena atao hoe manana ny kolotsaina izay mampiavaka azy ireo tokoa dia izy io ile zavatra ataoko eto masikoro any atsy mo malagasy manko maro be ny foko zay ny fiteny mo am'ankapobeny zany mifankazo ihany ankoatran'le vocabulaire misy voambolana mety tsy fany antsika mifankazo mikapobeny fa kolotsaina masikoro io ataoko io i masikoro zay tsy voasoratra amin'ny boky rakitra ny malagasy fa sakalava ny fiantsona masikoro ny vezo ao anatin'ny foko voaisa fa ny masikoro tsy ao anatiny fa sakalava natao sakalava daholo manomboka any toliara mandrapatonga any amorondava mainty rano mandrapatonga any avaratra zay zany le tantaran'le izy de le fiteny ataoko eto a masikoro ny fiteny vezo manakaikeko ihany fa tsy mitovy ny masikoro de olona mpiompy sy mpihaza anaty ala zany mipetraka ny vezo anaty any ranomasina tetika zany ny tanàna rehetra misy amoron-dranomasina any antsimo de vezo daholo zay le vezo voizo sala am'izay zany de ny zavatra atao moa le hoe antsa le zavatra fomba firy io antsa de ireo masikoro reo no nisy nandehany anaty ala de rehefa tany anaty ala zany ny mpiavana le masikoro tetỳ an-tanàna noho le tantara resaka tamin'ny fahampanjaka ny fanjanahantany nanambika zany ny masikoro misy zany malagasy tsy tiany mihitsy nomena baikona zany hoe menao ordre fotsiny comme ça mandoa etra nareo hoe mataty atata hoe alainay ny taninareo io tsy mety am'le olona any amin'ny faritra io ny olona ndraindray zany tsy tiany le misy asa tsy mety aminy na tsy mihinan-kany tsy ataony fotsiny le asa zany ohatra anatiny amin'ny tanàna masikoro zao tsy manao dokera fotsiny zareo na tsy mihinan-kany izy tsy manao dokera tonga le politika taty amivelany zany avy aty amin'ny ville de mametraka ordre hoe tsy maintsy manao zao tonga de nisy olona mitsoka fotsiny anaty ala mipetraka anaty ala efa misy olona anaty ala hatram'izay satria ny masikoro efa anaty ala raha teo zany de ireo am'izay de tsy mifankahita misy mpiavana zao ohatra n'izay amin'ny arliva prala arliva tonga de tsy hitako fotsiny fa tsy mety amin'le système tsoka anaty ala de rehefa mitady ny arliva de miantso a zay miantso zay natsona hoe mikaiky mikea aiako e arliva aiako e arliva salasala amin'ny zavatra oatra zany zany aiagny misy anao entiny écho an'le ala zay aiako iatsa itoiko eo miambelony roa salasala am'izay zany le izy de igny le mikea igny tsy le olona nipetraka anaty ala ny namorony anarany zareo hoe mikea fa le olona nohon'le zay fa masikoro zareo miteny dialecte mitovy am'le mihira ohatra ny atao miteny ohatra masikoro manao kolotsaina masikoro fa izy fotsiny tsy manakara-panondro tsy de mitafy loatra miaina tsy mamboly fa mivezivezy de mizery toerana misy olo de fa ialany tsy tiany mihitsy le fiarahamonina étranger fa mitondra herisetra satria mieritreritra izy fa mbola misy foana fanjanahantany hatram'izao satria za mandeha any foana de mbola mieritreritra an'izany zareo sasany hoe mbola eto ny vazaha mandratantany de le système tsika le be herisetra le kisetrasetra le ordre manadala saina aty zany tsy mety am'le fiarahamonina zareo de aleo nipetraka anaty ala de
zay no nahatonga ny hoe mika zany hoe le olona ety ivelany ny antso azy mika dia mbola ao anie re olona reo mbola ao anaty ala ao fa ny tena zava-doza sy mbaitsika le ala ao anatin'ny resaka hoe sy mbaina le olona any ambany vohitra mandoro tanety manapaka hazo nefa io ny trano sy velomany sy hinanany eo koa le hoe le vazaha misy eo mahay resaka fitrandrahana resaka zareo exploitation zay tsy mety mifanaraka amin'ny eritreritra ny eritreretinay zany bon tsy any moa le resaka atsika fa nytiako resana zany zay le izy dia za moa zany tsy hoe tena hoe mpiariny mika ny engagementko fa za fotsiny nankan'le anarana hoe nataoko anaran'le tariky satria fantatro loatra le tantara satria mamanay mipetraka antany eviny tsy lavitra n'le ala misy mikia dia nataoko anarana fotsiny le izy dia ohatran'ny olombelona rehetra mikia dia rehefa misy tokony zavatra ho arovana sy resana dia resana ohatran'ny tanara fa tsy hoe ino azy tao zany le resaka hoe évolution-tsika zany nitondra herisetra zay tonga le vahiny tonga dia nitondra basy dia nanenjika dia manao ordre fotsiny dia hoe alainay ny taninareo mandoetra zay système ny talohan'ny vahiny nefa fa ny système gasy napetraka teto tamin'ny andro resaka fampanjaka io tsy mety amin'ny olona sasany dia rehefa nanaty ala izy matsapatena libre zany dia zay no nataony zany zay liberté zay zay ao anatiny fiainan'zao or teo vetivety aloha or teo teo zao avy any amin'iny faritra iny avy any dia efa mivelatra tanteraky teo amin'ny sehatry ny mozika zany hoe mifanerasera amina vahiny mifanerasera amina vazaha dia tsy mieritreritra ve reo mika reo hoe ary raha teo zany lasa ohatrany miaraka amin'ny mpanjana tany ya ny zavatra ka rehefa miverina aty teo hoe tandremo tsara tsiko resana za masikoro za tsy mika le any anaty ala zay manko tsara mazava fa ny anaran'ny tarika no nataoko mika satria le mika ny eo amin'ny 15 kilometre eo amin'ny tanànana eo andrefana eo le ala mika tsy lavitra zany hoe eo anatiny misy havan'le olona masikoro eto ny ao anaty ala araky le nazavaiko tao misy prala nitsoka fotsiny tsy hita fotsiny dia mifampitady dia manana havana mamanay manana havana anaty ala mika any fantatra hoe izao dia rehefa zany verina tany anaty ala fantatry zareo dadabe fantatry le mika ray aman-dreny any anao zafiny zanaka rakotovao zafiny rakotovao zavatra ohatr'izay zany dia mora ho ana le connexion tamin'le olo anaty ala tsy fantatry zareo za mpihira mika ary zareo tsisy télé tsisy radio tsisy connexion any tsisy zavatra haindreo nataoko aty hoe misy mika tarika ino fa ny mika fotsiny any antsimo zany raha voantsina mika ny olona tezitra satria dikan'izay nul tsy mahay raha raisiny zavatra fa ohatrany hoe zany hoe olona tena tsy ohatrany hoe fanambanina mihitsy fa ny io ny expreko zany nataoko fanahinina hoe ty zavatra négatif ty avadikitsika zavatra positif dia natao mozika le izy dia lasa mihira mika daholo no bandy any toliara nolo any toliara lasa mozika indray le izy dia za indray lasa nitsoiko na amin'ny famille ne tsy miantso anaty eo indray fa lasa mika nefa le mika lasa ady be taloha hoe maninona zany anao tsy nao mika zany hoe anao miconsidéré anazy za tsy mahay raha satria anaty ala mika tena miaina ao anatin'ny fiainana ao anaty ala tanteraka dia mbola ao re olo ro ao anaty ala ao mo le ala koa midadasika be dadasika be bon ny tantara moa zany tsy ho vita raha tantara resaka mika fa le mozika zay atao eto zany mbola io ataony mika ny fomba fiteny zany mitovy ihany zavatra mahavarina zao rehefa tanaty ala za mahay fiteny masikolo le taloha be le antitra be reny zany satria misy fiteny manko na ety imerina zany misy fiteny zany le tena taloha reny fiteny reny haiko reny no ataoko anaty hira satria reny no mandrakotra n'le hira zany ho vakoka misy vocabulaire zany efa tsy ampiasain'olona ntsony na any antsy misy an'io reny no ataoko anazy satria nazatra na fiteny reny zany dia zany andrombo elabe zany mpiandrombo tany anaty ala miandrombo foana za tsy nieritreritra ny ala tany ane dia masaka tao anatiko mo za tany zany mpitarika mpitarika hira zany rehefa jie zany le hira irahana bandy be da be rehefa misy fahoriana zany dia mihira daholo ny bandy mpiandromby na eo amin'ny tanàna dia zay tsaratsara feo zany eo amin'ny tanàna no manao lidy dia za lidy foana hatram'izay dia le jie rehetra ny haiko daholo le jie zany reny ataony miaramila le miazakazaka marainy reny hirahira reny natao hoe jie dia mitarika an'ireny foana dia le voambolana taloha reny dia rehefa tonga tanaty mika anaty ala mika mahay an'le fiteny nefa za mitafy ohatr' zao digaga zao ary anao izy zareo vazaha amin'ny satria ny amin'izareo le nagasy anao rehefa mitafy ohatrantsika zao dia vazaha toa ohatrany hoe somary iverenako kely le izy mahaliana aloha le tantara na dia hoe malaky be zany resaka sasava mety tsara mihitsy ka re olona reo ve teo rakoto vao olona betsaka sa vitsivitsy izy ny anatin'io ala io ary hoy izy ianao hoe miantsy izy ireo rehefa iantso ny rahalahy zay tsy hita enon'le rahalahy ve ary tonga ve le rahalahy manantona azy eno satria fa misy kody zany le fampiatsoana ao anaty ala ao ny afantarako an'le izao zavatra resako zao efa fantatro efa tamin'iza mbola tany
fantatany fa rehefa za zany tatina nanao tariky mikeny misy problème ry zareo tany misy olona zany tiaka tany tany mike fantatro le izy hitako le carte haiko dao le zavatra mitranga de miverina tany matetika zany za de eo no natonga anay nifankalala bebe kokoa anatin'le izy le ala zany le ala misy anjareo midadasika be raha mahafantatra ny ankiloka zany any antsimo eo ifaty mangily misy plage ifaty mangily zany hoe eo amin'ny 40 km miala ny toliara ou 35 km zany hoe eo amin'ny 70 km miala ny toliara eo zany mankany avaratra mankany andavadoka io mandrapatonga ny morombe le ala ngeza be zany io faritra io de ao anatin'io toerana io zareo no mandehandeha de misy olona tena tsy hita tsy de iaona amin'olona fotsiny ny problème le toerana misy mika efa mivoaka anaty ala efa mipetraka amin'ny tanàna zareo nefa miala amina tanàala lasa manao spectacle tangoronan'olona foana le olona mitangorona aminazy nefa le masikoro vezo le olona voisin io ihany mahita mika zany sahala amin'ny hoe ina mahita zavatra hoe ino mika mitangorona daholo n'olona zany amin'ny tanàna misy mika tena hoe avy anaty ala zany de lasa zareo nefa tsy tia herisetra zay zavatra zay zany tena problème be de ao anatin'io ala eo miodikodina de ny olana lasa sahirana rano zareo satria ny toerana rehetra misy rano lasa misy olona étranger de sahirana rano izy de lasa tsy misotro rano fa mihinana zavatra babony anarany angadina anaty tany zany hoanina ivelomana zany solon'ny rano zay toerana misy rano de misy olona de fa tsy tiany na masikoro zay navezo zay le herisetra ny problème satria reo olona reo tsy ohatran'ireny le olona anaty ala anaty porozy na hitantsika le mifamono mitifitra flèche reny olona mitsoka olona foana vao misy olombelona zany hitany vahivahiny de fa tsy hita izy mitsoka le herisetra zany le sasala am'izay le zavatra bon nanao tarika mika moa zay iny de lasa nivadika muzika le izy hoy izy anao te hoe rehefa miakatra tanàna reo olona manao fampisehoana resaka mozika iny resaka eo resaka hoe miantsa fotsiny ve zany no ataon'izy ireo am'izay resaka izay sa ahoana ny atao hoe fitaovana hoentin'izy ireo manao ny fampisehoana sy ohatrany hoe mahavariana ny olona hoy izy anao teo miakatra tanàna io tsy manao fampisehoana fa mahavariana ny olona hoe misy olona olombelona mipetraka anaty alana ny olona any atsy mange variana amin'io raha zavatra io hoe olombelona hatramin'izay nisy ny olombelona zany teto amin'ny tanàna de anaty ala foana de tsy mivelona tsy misy rano misy olombelona mivelona tsy misy rano miaina fotsiny zany ohatrany hoe nomady ao anaty ala zany tsisy rendez-vous tsy misy ino tsy miasa aminy miresaka amin'olo izy de miafina foana zany de ny volomasony zareo ndraindray lany hoan'ny biby misy biby mihinana zareo le lava be le tantara no tantaraiko fa zavatra tantaraiko zany zay zavatra misy azy ty za ela indraindray mijanona anaty ala zany miara-monina am'zareo noho le fiarahamonina resaka ara-piarahamonina moa zany tena hoe mahatonga anazy zany resaka am'zao za hoa tsy nanana volonté hoe engagé armika fa noho le hoe maha olombelona zany fa le tsy manao spectacle ny akarandrao mivily fa ndraindray ny olona zany mahita mikea de entina any amin'ny antanàna zany misy olona hoe ndao anaovana spectacle avao de mahita mikea zany mampitangorona olona sahala amin'ny hoe zavatra ohatr' zany zany tsy ko azon-dranabavy raha fa tsy hoe zareo mihira fa ny kolotsaina mika mitovy amin'ny kolotsaina masikoro tsy misy angalana tsy misy anampiana zany hoe masikoro ihany no mipetraka ao anaty ala zany satria masikoro de za zany olo mpamboly mpiompy de anaty ala mpihaza zany zay masikoro vao alefanao andranomasina tsy mety aminy tsy mahay milomano tsy revoresaka rano zany ialany masikoro sahala am'izay koa ny fokovezo raha alefanao anaty ala mimedy olo ny masikoro vezinina koa ty mandeha anaty ala za ile vezo mipotaka vezo mpamboly zany mpe bizarre da any antsimo fa ny vezo zany zay zany culture à la base fa am'izao moa efa misokatra le izy fa ny vezo zany olona andeha hiaza zany amoron-dranomasina any ranomasina zany plage sahala am'izay zany raha ohatra hoe tantara any antsimo no tsotsoroko zany malaky de le zavatra ataoko io hira ataoko zany beko teknika na fomba fihira hoe antsa beko ny anarana satria le fomba fihira zany eto ambony tany be da be misy ny any États-Unis soul américaine blues misy ny fomba fihira hoe flamenco zay avy any Inde zany ataondreo espagnol misy ny fomba fihira arabo any Sénégal samy manana ny kolotsaina ny fomba fihirany ny enjana be eto amin'ity zao tontolo zao ty zany misy ny atao hoe domination économique financière domination resaka militaire fa misy ny domination culturelle de raha tsy mailo zany tsika ao anatiny le hoe mafy lo zany mitazona le kolotsaina atsika na fomba fihira zay sy fomba manao very tanteraka zany de retseretanao fa kolotsain'le olona iny zany no anao
dia iny zany oeritsanao anaty dia io ny iraiko dia mirodorody mandro mitiaka an'iny daholo ny mparitan-drazana fa misy firenena tsy miraharahana zany tsisy raha iny azay ataon'olo lany hoe inona ny mozikanareo enoeny fotsiny fa tsy andaniny fotoana fa tsika manko ao anatin'le resaka tontolo tia makamakatahaka zay mahatonga anahy miteny an'izany fa overitsika io makamakatahaka le taonora mangamakatahaka zavatra ataony ny amerikana tsyna midominy be ao anatina mozika kolotsaina eto ambonin'ny tany na resaka sary zany na resaka feo zany na ny frantsa daroany frantsa tratran'izany problème zany be da be zany firenena tratran'izany hatrany Corée du Sud makatahaka fotsiny amerikana midominy be ao anatin'io zavatra io zavatra efa analizy ao anatin'ny resaka mozika kolotsaina zany dia raha tsika zany mila mipetraka ao anazy zay tenenako hoe ty fomba fira atao a fomba fira le fiteny mety fiteny tambavakisa io mihitsy le izy io le fomban-drazantsika io le zavatra andeha atao dia iny zany no entina andeha ampisiana dikany zany fa tsy andeha andany fotoana enoina ny an'olona tsy hoe kory hoe tsy asiana dikany enoina andeha anatsarana ny antena fa tsy ny an'olona zany no andeha solelana andanina fotoana amina zany zay zany nanany révolution hitako tokony atao tena mahaliana le izy mahaliana satria sady mahafantatra tantaritsika eto a no mahafantatra ny kolotsaina no miala voly ihany koa miaraka amin'ny teorakoto vao. Les peuples autochtones représentent environ 370 millions de personnes dans le monde, vivant dans plus de 70 pays. Les Mikea sont un groupe de chasseurs-cueilleurs classifiés peuples autochtones. Ils vivent à Madagascar, dans la forêt des Mikea, entre Murumbe et Tuliar, s'étendant sur 2500 km². Les Mikea ont une culture identique distincte, méconnue par les Malgaches, et cette culture commence à disparaître. Agnarako redata Mikea magnarako maredata zao olobe nareo tsy nahitaka agnara tsy za tsy hoe agnara mbaza zao fa lafa iteraka voalohany teraka anaky doziny tsy maintsy agnara tseky la jusky efa tao 10 tao vo misy agnara ny zaza la tsy reboto redata la ampele retoty parany nataony zo agnarako amizay redata agnara Mikea redata la jusqu'à ndesiko be nany ko redata agnara. Ces dernières décennies, ils sortent de leur forêt et commencent à avoir leur carte de nationalité, mais perdent leur nom d'identité. Fa misy karapanono tamin'ny tam 2023 lasy 2022 zay nisako karapanono redata voalohany agnarako i bako iny tozako agnaran'ny babandro babako redata Katsioky agnarako fa redata iny tsy nangako fa nataoko avao. Actuellement, ils rejoignent la capitale pour faire connaître au monde leur culture à eux. Les Mikea gardent toujours leur mode de vie primitif qui reflète la civilisation ancienne malgache. Zay sakafonay Mikea io ranonay babo misy teraky ny valinay asainay i tsy misy rano i asainay ataonay amin'ny akora igny ro ataonay aolin'ny anakay. Ne perdez pas du temps avec la culture des autres, prenez soin de la vôtre.